Manatra ny arahaba tomboko lasy tomboko vavy tonga soa tao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovaon'ny MBS ianao amin'izao alina izao ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Mbola mitohy hatrany olany poniny eto Antananarivo manoloana ny fako misy avovona na dia efa nisy aza ny antsoavo natao Andramatoa ben'ny tanàna Antananarivo ny amin'ny tokony andraisan'ny Samva andraikitra. Tamin'ity androany ity dia tonga nanampy sy nanoro hevitra ny tao amin'ny komina ny mpanolo-tsaina manoka ny ben'ny tanàna marika Ravalomanana fa tokony ho jerena aingana ny fiara-miasa amin'ny fanesorana ny fako. Jessica Miray. Tsy mbola nivahatra amin'izao ny olana eto Antananarivo mikasika ny fanesorana ny fako. Raha ny tatitra voaray anefa dia efa nahazo camion 40 ny avy eo anivo ny Samva. Saingy tsy mbola hita taratra amin'ny fanesorana ny fako hatramin'izao ny fiasan'ireo camion ireo. Efa nisy anefa ny antsoavo natao Andramatoa ben'ny tanàna lalao Ravalomanana ny 20 ny volana Novambra lasa teo ny amin'ny tokony andraisan'ny Samva ny andraikiny. Tonga nanampy sy nanoro hevitra tamin'ity androany ity marika Ravalomanana amin'ny maha-mpanolo-tsaina manoka ny ben'ny tanàna azy sy amin'ny maha-ben'ny tanàna Antananarivo azy teo aloha. Entitra ny nambarany tokony samy andray andraikitra na ny komina na ny Samva. Ty fako eto Antananarivo ty. Ny ben'ny tanàna eto Antananarivo lalao Ravalomanana. Ny tompony andraikitra ny Samva izay manangona amin'ny fako dia Roland Ravatomanga. Ministra avy eo amin'ny team koa izy io. Dia ny zavatra mahavariana dia tena hita fa tena mijaly sy mikaikaiky daholo ny vahoaka rehetra. Mahita ny loto. Indrindra moa zany zao vokatra ny ledisia mandeha ny rano maloto rehetra etseroa. Hoy aminareo hoe tena mijaly ny vahoaka. Dia izay no tonga anakaty hoe anampy andreo hijery sy hanoro-hevitra azy. Dia ny zavatra hitako voalohany indrindra tokony manao izay ezaka azy faran'izay azo atao ny Samva. Tokony manao ezaka izay azo atao izy. Na izy manofa camion na mampiasa an'izay camion lazainy fa misy 20 hatramin'izao mbola tsy mandeha na midina aty antoerana mihitsy reo mpiasan'ny ministera ny rano reo. Ny antso azy ny telefôna vao teo. Dia nilaza moa izy fa hoe avy any faratapy mihitsy izy io ka any amin'ny ministre any amin'ny premier ministre zany na any amin'ny président par intérim. Dia milaza anareo reo olona fa tena mijaly ny vahoaka. Aya dia atao chantage na anaovana ohatr'izao fa tena mijaly ilay olona. Tena hita mihitsy fa tena tsy afaka mihetsika ny commune urbaine Antananarivo. Ny teny zany eto hoe mba tokony ho jerenareo mihitsy ny fiaraha-miasa izay azo atao hanadiovana ny fako. Satria ao anatin'izay fako izay mety hiteraka aretina, mety hianaka ny valanaretina toy ny peste. Saotra n'Andriamanitra tamin'izao aloha fa dia tena mbola voafehy izy ka dia manao antso na miteny mivantana mihitsy ny ministra ny rano hoe ataovy ny asanao tereo ny Samva. Dia miteny koa ny ben'ny tanàna ireo ny olonao ataovy izay hanadiovana andreo. Mba tokony asiana fiheverana ihany fa eto amin'ireny voatra ny Madagasikara ve dia ohatran'izao ny zavatra misy. Tanàna Antananarivo ohatran'io hoe dia tsy voadio. Rehefa tsy mahavita dia tsy mahavita ireo olona fa tsy azo anaovana sangisangy zany. Tsy mahalala an'izany vahoaka ho azy fa diranovana izy amin'ilay fofony. Voabahana ny lalana amin'ilay zordira. Sohimbonana ngeny eto ary olona mipetraka eto ke ka olona avy any amin'ny lafivalin'ny Madagasikara. Aza adinonareo zay. Dia zay zany mba hitenenako mihitsy ny ministra ny rano tena milaza mihitsy manitrikitrika. Jereo ny olona izay ambany fehezanao ny Samva izay sahaninareo. Manofa camion na ajanony amin'ny asa aloha provisoirement dia mitady solution. Tokony hisy araka izany ny fiara-miasa hoy hatrany ny mpanolo-tsaina manoka ny ben'ny tanàna marika Ravalomanana fa tsy ny vahoaka no avela iaina anaty loto toy izao. Fotoana mahabetsaka ny fako ihany koa amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Efa miomby indray amin'izao fotoana ny fanotorana tany eto Antananarivo. Tsy mbola namoaka alalana na dia iray tamin'ireny aza nefa ny komina Antananarivo renivohitra amin'ny maha-ben'ny tanàna azy teo aloha sy amin'ny maha-mpanolo-tsaina manoka ny ben'ny tanàna an'Andriamatoa marika Ravalomanana dia naneho hevitra izy tamin'ity androany ity mikasika izay fanotorana tany eto Antananarivo izay. Misy fiantraikany betsaka hoy izy indrindra amin'izao fotoam-pahavaratra izao ny fanotorana tany toy ny fiakaran-drano ka mila hijerena vahaolana aingana
anafoanana izany. Raha itsika avy hatrany ny andinidiny izay etiny Jessica Miray. Efa tsy miafiny intsony amin'izao ny ataon'ireo mpanoditra tany eto Antananarivo. Tany maro ihany koa no efa niaran'izay fanotorana izay. Ny olana nefa mitobo ny rano ka tsy misy ivoahany rehefa totorana ny tany. Ny eto Antananarivo izay efa mijaly amin'ny fivoahan-drano. Tsy nijery fotsiny ny mpanolotsaina manokany be ny tanàna manoloana izany, fa nanome hevitra ny amin'ny tokony atao. Izy raha teo efa be ny tanàna n'Antananarivo ka manana traikefa amin'ny fitantanana ny tanàna. Nandray fepetra avy hatrany ny avy eo anivon'ny commune urbaine n'Antananarivo ka nanome baiko ny hijeren'ireo camion mpanoditra tany ka hiazony izany. Vao milo izany ndraiky io fanotorana tany efa nisy tratra indray zany zao tamin'ity herinandro ity. Dia zao misy misandoka le signature satria nanontany andrareo hoe olona avy eo amin'ny commune urbaine Antananarivo izay chef reo ihany manao azy ka izy ity olona misy niasa teto taloha na nitendrena amin'ny alalana décret na reny le PDS reny no manana an'le copie nga na manana an'ilay fitomboka mitovy amin'ilay izy dia ohatran'izay ny fantenina izy raha mahita eny ambony hélicoptère ny rano eto mijaly le olona dia anga ataon'ny sasany fotsiny ararotiny le olona manam-bola akaiky iny dia efa diranovana le vahoaka madinika tsy ho ela mody ho avy raha vahoaka fa tena mampalelo mahazo anareo tsisy miaro mihitsy nareo dia samy manao izay ataony reo le miseho azy manam-bola reo ary ny vahoaka malagasy tsy maintsy ho arovana ary hiaro azy tamin'iza mera teto Antananarivo misy bassin alefany le rano dia tsy mianaka teo amin'ny tranon'olona fa amin'izao nge hoa le rano indrindra amin'izao avy orana zao ka lasa ambonin'ny tranon'le olona tsisy mihevitra mihitsy izy ireo tena fantatro mahazo anareo ry vahoaka madinika na vahoaka tena mipetraka any amin'ireny asany ireny nanaovana azy hoe ambany tanàna ty tsy mba ambany tanàna tsy fa ambanin'ny rano a satria ataony totofa ny tany manodidina dia misy ko anatin'le rano le olona voatery tsy maintsy ameny ihany izy mifarana dia tsy foy niarana izy mampalelo tsy manana fahazon-dalana hanoditra tany ihany koa ireo manoditra tany amin'izao ireo. Ny mahagaga nefa dia tsy miafina akory izy ireo amin'ny fanotorana na amin'ny andro atoandro aza. Raha ny lalàna nivoaka mantsy hatramin'ny nitondran'ny ben'ny tanàna lalao ravalomanana dia tsy misy mahazo alalana hanoditra tany indrindra amin'ny fotoam-pahavaratra toy izao. Io zany raha ny tena marina misy autorisation avy aty izay vao mahazo manoditra fa raha tsy manana autorisation izy tsy mahazo manao an'izany ary zao zany fotoana fahavaratra dia tsy misy fanatotorana tsisy fahazahoan-dalana mihitsy fanatotorana tany aloha hatramin'ny volana avrily zay zany efa décret mivoaka tamin'ny naben'ny tanàna ny tena. Efa nisy tamin'ireo camion mpanoditra tany ireo no efa tratra ka nogiazy zany commune urbaine Antananarivo. 5 ny camion tratra ny sabotsy teo ary mbola nampitandrina izay mini manao izany ny commune urbaine Antananarivo fa tsy hisindra fo an'ireo mpanoditra tany ireo. Camion izay tratra aloha zany dia tonga dia vorery ary tsy hoavoakanay mihitsy zay efa fipetrany raisina zay dia efa mampitandrina zany zay ho an'ny camion mbola entin'le olona mivezivezy satria ny andro fahavaratra manimba lalana le camion satria mavesatra be dia sady potika ny lalana ny tany voatototra no izany tsy manaiky an'izay intsony ny commune fa tsy maintsy forera daholo na aniza 5 mitratra tamin'ny sabotsy maly efa naheno angamba zareo dia tsisy satsony fa isan'andro zay ny asan'ny ireo polisy communal municipal ireo manara-maso ohatrany hatrany na mifiry camion aloha zao mifantatra aloha ny tratra fa ny manoditra azy le tany inge fantatra hoe tany iza manao eto amin'ity tany ity misy zao eny Kazomanga misy eny amin'ny bypass amin'ny lalana iny Mariamasay iny misy toerana maromaro eny Andramobevava misy eny lalana makany Androso Vavaka iny misy feno iarahana miasa amin'ny apipa ny fijerevany hoe zay nanoditra tany rehetrarehetra tsy maintsy hosokiriny ahafahan'ny rano mandeha zay zany zao fipetra efa iarahana miasa amin'ny apipa zao amin'izao fotoana zao dia hosokirina daholo zay nitotofana le olona zay nanoditra azy no so misikotra an'le izy ivoahan'ny rano aloha mba tsy hitohany eto Antananarivo ny rano. Tsara ny mampatsiahy fa avy amin'ny fanotorana tany no antony mampiangana ny rano satria tsy misy ivoahany hanika ny faritra iva no lazibatra amin'ny fiangonan'ny rano eto Antananarivo.
Fataorian'ny baiko ny kandida marika Ravalomanana ho fananganana ny komity 25 nanerana ny nosy ho fanohanana azy amin'ny fiodinana faharoa noho ny amin'ny fagnatahan'ny olona samihafa dia efa maro no namaly ny antso ary ny azakazaka nanangana izany isaparitra risany izany ary zareo avetsy amin'ny komina Alasora. Raha itsika avetrany makasika izay etiny fidy Andrentsoavana. Ny fampitona tao amin'ny hôtely Orient Alasora Tananarivo avaratrany moa ny fikambanana maro samihafa toy ny antoko politika, ny olon-tsotra, ny fikambanana maro vonona hanoana sy ametraka ny filomarika Ravalomanana hitantana ny firenena indray amin'ny fiodinana faharoa ao amin'ny komina Alasora ny farany herinandro teo. Ny fanambarana navoaka ny siny dia tsy nisy nahazo ny Antsasamanila amin'ny Vatomanankely ny kandida 430 dia tokony zotra ny fiodinana faharoa zany raha saingy mbola andrasana aloha ny vokatra ofisialy avy amin'ny fitsarana avy moa lalam-panorenana. Nisy arak'izany ny fananganana ny komity manoana ny kandida 520 na ny K25 Alasora izay nandraisana rehetra anjara nandritra ny fivoriana. Ny tena votoatin'ny fivoriana natao androany zany aloha dia nanomanana ny nananganana ny K25 teto Alasora zany. Io moa zany efa rafitra efa nitenen'ny filoha kandida marika Ravalomanana zany. Ary zay teto Alasora moa zany dia resy tamin'ny fifidianana. Noho izany dia tsy niandry ho tairina intsony zay zany fa voana reny hoe misy ny K25 zany dia niezaka anangana an'ilay rafitra roa zany mba ahafahana miasa dia n'izao sahady ary indrindrindrindra ny tenin'ny filoha hoe tonga miaraka no fahombiazana, miasa miaraka no fahombiazana dia izay mihitsy zany hoe nataonay teto zany ananganana an'izay K25 zay zany mba ahafahana miasa isa-pokotany ananganana an'ilay dia anangonana ny hery velona rehetra satria maro ny olona te hanampy zany ao anatin'ilay K25 dia mivoriana tamin'ity fotoan'ity mihitsy zany izy mba ahafahana manao an'izay zavatra izay. Tao anatin'izany no nanoloha ny komity vonjimaika ny karakara ny fivoriana ny fitsipoka amin'ny feny K25 eny Alasora hoentina natanterana ny fifidianana. Tapaka nandritra amin'ny fivoriana fa atao fiara-mitantana ny tarika ny K25 ka filosivy avy amin'ny fikambanana toy ny TIM, KMMR, ny Pandrara, ny olombe fidy teo aloha no mandrafitra izany. Ihany koa mpanolotsaina resaka ny vokotany 20 amin'ilay komina Alasora iara-iasa amin'ny filoha-mpitantana. Ny ray fe moa ny K25 ao Alasora fa vonona hanarina ny lesoka tamin'ny fiodinana voalohany hanao izay ampandresy amin'ny fomba mazava ny kandida marika Ravalomanana amin'ny fiodinana faharoa. Nanome voninahitra ny fotoana tao an-toerana moa ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrikana Avaratrano Randriambolaina Kery sy ny mpiara-miasa amin'ny aran'ny distima Avaratrano. Lafim-baovao hafa kosa indray mitaraina ny mponina any amin'ny faritry Tosiny ny amin'ny tsy fisian'ny rano fa na dia mandeha aza dia amin'ny alina be. Ny any amin'ny faritra Ambohidrapeto iny kosa indray dia efa bolana izay no tsy nisy rano mandeha mihitsy na andro na alina. Nanao fanangona sy ny araka izany ny mponina any amin'ny faritra iny ka nametraka fitarainana eny anivon'ny Jirama mba hamahana faran'zahaingana ny olan'izy ireo. Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Toy izao ny filaharan'ny pakarano eto amin'ny faritra Tao sy Ambohidrapeto iny. Misy amin'ireo borna fontaine aza no tsy misokatra intsony noho ny tsy fisiany rano. Ireto bidon hitantsika amin'ny sary ireto izao dia miandry ny fandalovan'ny ranon'ny Jirama izay taterina amin'ny siterna. Nefa aza tsy mandalo indraindray ilay siterna. Efa ho efa bolana izay no tsy nandeha toy izao ny rano eny Ambohidrapeto na andro na alina. Mandeha kosa ny faritra Tao sasany iny fa amin'ny alina be. Velotaraina araka izany ny mponina any amin'iny faritra iny. Efa 10 taona mahery izay mipetraka teny Ambohidrapeto mbola tsy nahita mihitsy hoe rano nandeha tamin'ny atoandro. Fa hatramin'izay zany izy tapaka rehefa amin'ny alina any izy mandeha dia manangona rano zay amin'ny alina zany. Fa zao nandritra ny efa bolana zay dia tena na goutte ray ary tsy nisy. Amin'ny 2 maraina no mandeha dia mifo zay amin'ny 2 maraina dia tapaka izy eo amin'ny 3 dia simba noho izany mihitsy koa ny toe-pahasalamana. Amin'izao zany zay amin'ny ray sasany alina mandeha dia amin'ny 3 ny tapaka dia zara raha mahazo 2 bidon 3 bidon zay zany isan'andro ny ao aminay zao. Misy fotoana zany teo amin'ny 3 volana teo tena tsisy na maraina na atoandro na hariva na alina tsisy, nefa tsisy fampandrenesana tsisy ninina. Mandovola foana. Misy facture tonga foana na tsisy rano mandeha ary.
Hitanao hoe mihena fa tsy dia mihena araka le eritrehetra ao ianao zany tsy mahazo rano tokony tsy andoha vola mihitsy raha ny tokony ho izy. Nanao fanangonan-tsonia araka izany ireo mponina eny amin'ny faritra Itaosy izay misy commune 7 mba ho fanehoana ny fitarainan'izy ireo ka sonia mahery ny 300 no voahangon'izy ireo tamin'izany. Napetraka teny amin'ny jirama androany izay fitarainan'izay ka manome hatramin'ny alarobia 27 ny volana novambra izao ny mponina ka raha tsy manome valiny ao anatin'ny izay fotoana izay ny jirama dia hanao dia be izy ireo ny alakamisy. Araka ny voasoratra ato amin'ity fitarainana ity dia manome fepitaona izahay ho an'ny jirama hatramin'ny alarobia 27 novambra 2024. Io fepitaona io dila io dia efa nanapa-kevitra izahay rehefa mivory fa hanao hetsika ho fanairana ny jirama ka ny hetsika ho ataonay dia isy dia be izay iainga avy ery amin'ny Sinibendrano ery Ambodrapeto ka amakivaky izay tanàna ny Itaosy rehetrarehetra ka mariako tsara aloha fa ny faritra Itaosy no hanaovanay hetsika fa tsy oatra ny Itaosy mihitsy izahay. Tsara hatrany ny manamarika fa tsy any amin'iny faritra Itaosy ihany no hiaran'izay fahatapahan-drano lavareny izay fa tapaka matetika ihany koa ny any amin'iny faritra Ambatolampy Atehiroky iny. Eo amin'ny pejiny sosialy kosa indray manoloana ny fasairanana maro mahazo ny vahoaka malagasy ankehitriny dia nijoro ny fikambanana tsiorontsoa Antsimon-drano anampy sy hanome tanana ho amin'ny lafiny rehetra mifanaraka amin'ny vanim-potoana no antom-pijoroan'izy ireo. Efa nisy ny asa sosialy nataon'izy ireo teny anivo ny fiarahamonina, ny sekoly, ny fiangonana sy ny sehatra maro samihafa. Andeha rahaontsika mahakasika izay etiny Edena Eliasy Mathieu Princy. Miainga amin'ny fidinana ifotony, fijerenany manahirana ny vahoaka, ny tsy fampina misy eo amin'ny satogatrano, ny sekoly, ny fiangonana, ireo nanosika ny fikambanana tsiorontsoa anao ny asa sosialy, anampiana ireo mponina manodidina Antsimon-drano eo amin'ny sehatra samihafa. Fikambanana olon-tsotra izy ireo ary tsy manana firehana politika. Mbola eto Antsimon-drano irery ihany aloha no hiaingana anaovana izao asa sosialy izao. Midina any amin'ny base mihitsy izay zany mijery hoe inona ny olona tsirairay, ny ankizy indrindrandrindra, ara-materialy, ara-kevitra ampiana hery zareo. Manampy ny mpianatra hiditra an-tsekoly izay satria be dia be ny mpianatra mitsokan-daharana teny an-tsekoly be dia be noho ny antony maro samihafa, eo ny tsy fampitsakafo, eo ny tsy fahafahany aman-dreniny amin'ny écolage, ny droit, zany manahirana ny ray aman-dreny daholo. Dia izay ny antom-pijoroanay, manampy ny reny koa izay amin'ny lafiny fanabeazana, ny fahasalamana, ny fianakaviana. Mahatratra 2 arivo ireo mpikambana ao amin'ny fikambanana tsiorontsoa Antsimon-drano ary mbola misokatra ho an'ireo izay te hiditra ho mpikambana. Efa maro ireo asa sosialy nataon'ity fikambanana ity ary mifanindran-dalana amin'ny vanim-potoana izany. Omaly dia nisy ny fanampiana nomen'izy ireo ny fiangonana iray teto Antsimon-drano, ao ihany koa ny fanampiana ny sekoly. Betsaka ny asa izay efa nataonay, raha tsy teny fotsiny izay omaly tondra fanampiana teny amin'ny fiangonana anankiray teny alakamisy amin'ny feno arivo ka nanoloranay simenitra 20 lasaka ho an'ny famitana ny sekoly satria ny zavatra hita amin'izao zany dia ao anatin'ny fiangonana ny ankizy mianatra satria noravain'ny rivo-doza ava tamin'ny taona lasa teo ny fotodrafitrasa nisy dia lasa ao am-piangonana ny ankizy mianatra ka amin'ny bon izy manoratra dia amin'ny tany izy no mipetraka ozy izay hoe tsy mety kosa angam'izany ka tsy nisalasala zahay namaly ny antso nataon'izy ireo ka nanome an'izay voatsirambany tanana kely izay tonga teny amin'ny EPP Mahabo Andoharano fotsy koa izahay nanatrika ny fidiran'ny mpianatra ka raha tsy aivina moa dia tamin'ny 2 herinandro lasa zay nanampy ny fanamboarana ny dalazy izahay mba ahafahan'ireo mpianatra ireo ihany koa miditra ao an-tsekoly mba ahafahany mianatra tsara ao anatin'ny trano tena hoe moderna tsara zany mba ahafahany mampandroso ny toe-tsainy ahafahany miezaka kokoa zany ao anatin'izay fienitra
ahafahany mianatra izay. Tsy mifidy olona ampina ny fikambanana tsiorotsoa ary miantso ireo malala-tanana rehetra ihany koa afaka manao tolo-tanana anampiana ireo vahoaka trapasairanana. Ito isan-kerinandro ny asa sosialy ataon'izy ireo. Raha mpitso dia isy ny fanamboarana lalan-kely iray ao Atsimindranony, isy ihany koa ny fizarana fitaovam-pianarana ho an'ny mpianatra amin'ity herinandro ity, ary ny farany herinandro izao kosa no fanokanana ny fohy be toeran'ny fikambanana tsiorotsoa eny Avoloha Andoharanofotsy. Notontosaina kosa ny sabotsy lasa teo ny fanamasinana ny fanambadiany Hery sy Noro mpanao gazety avy eto anivon'ny MBS atao amin'ny FJKM Ankadikely Ilafy no nanaovana ny fanamasinana akanto teny amin'ny espace Zoary Manary Ankadikely Ilafy ny lanonana andeha rahantsika. Dia hitako ilay tiany fanaiko ka notazomiko izy fa tsy navelako andeha. Tonikira ny Salomona toko 7 ny andiny ny 4. Io no tenin'ny soratra masina no safidiany Randriamanana Heritsilavo sy Gerson Manoro Fitiavana mpanao gazety ny MBS tamin'ny fanamasinana ny mariazin'izy roa ny sabotsy 24 ny volana Novambra teo. Ny fanamasinana dia notanterahina tao amin'ny FJKM Ankadikely Ilafy tamin'ny 10 sy sasany maraina. Nitohy tao amin'ny espace Zoary Manay Ankadikely Ilafy kosa ny lanonana avy eo, izay nanasany Hery sy Noro ny fianakaviany sy ny tapaka sy namana aminy. Ny fisoratam-panambadiana kosa indray dia efa natao ny alakamisy 12 Novambra. Izahay fianakaviam-ben'ny MBS dia mirary soa ny tokantrano ny Hery sy Noro. Dia mbola mamerina ny firarintso ho an'ny tokantranony Hery sy Noro ny ekipan'ny MBS ny tena kosary dia mametraka ny veloma mandra-peona ary manome fotoananao ho amin'ny rapizito izao indray. Veloma tompoko.